dia mbola mpitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Efa rena ho any mbola tafaraka aminareo amin'izao alahady faha 12 ny volana aogositra taona 2024 izao. Raha marina moa dia mbola tsy tokony hisy logos zao satria mbola anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra fa no ny tenako eto an-toerana dia ho ia hoe tsy maninona asitsika ihany androany satria efa maro ihany no manimanina nyty fandarana ity. Izay ndrenesantsika ny afatra isaky ny alahady maraina manasantsika hivavaka ary. Jesosy misaotra anao zahay fa mbola novelominao ka tratra izao maraina izao. Namakivaky ny alina maizina iny toy ny maty ka nifoazonao ka nomenao fahasoavana manokana. Manakolazaina aminay indray ianao mity alahady maraina ity ka dia mitenena aminay Jesosy voninahitra ny naranao rery ihany zany. Amen. Ny afatry ny soratra masina zay akatsika ny toriteny amin'ity alahady fa 12 ny volana aogositra ity iaho dia araka izay hitatsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko faha 5:10 ny andininy faha 1:20 ka hatramin'ny andininy faha 8:20 ihany. Matio toko faha 5:10 ny andininy faha 1:20 ka hatramin'ny andininy faha 8:20. Mivaky toy izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Dia niala teo Jesosy ka nakany tany amin'ny faritany Tiro sy Sidona. Ary endro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany zany ka niantso nanao hoe: "Mamindrafo amiko tompoko zanaky Davido, zanako vavy ampahorian'ny demonia loatra." Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: "Roa izy fa miantso mafy atao reantsika." Ary izy namaly ka nanao hoe: Izy namalaka nanao hoe dia nanatona ny mpianany azafady. Ary izy namalaka nanao hoe tsy nirahina ao afa-tsy ho amin'ny ondro very ho amin'ny taranak'Israely. Fa nanatona ihany raha vehivavy dia niakohoka teo anatrehany ka nanao hoe: "Tompoko, vonjeo aho." Fa izy namalaka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny amboa kely. Fa ora vehivavy mariny zany tompoko, fa na dia ny amboa kely aza mba mihinana izay sombitsombiny latsaka avy amin'ny latapatra ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: "Raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay." Amen. Raha jerena mamaika indray mitompo maso zao perikopa anjarantsika amin'ity alahady ity zao dia mety ho antsika malagasy indrindrandrindra arakaraka ny kolotsain'ilay firenena mamaky azy. Dia azo heverina fa raha ho an'ny malagasy indrindrandrindra ho an'ireo faritra sasatsasany eto Madagasikara toy ny faritra atsimo Atsinanana iny sy ny atsimo Ray Manontolo dia azo lazaina hoe manafitohina ihany ny zavatra lazain'i Jesosy eto raha amin'ny fomba fisainana malagasy indrindrandrindra faritra atsimo iny. Ny toe-pon'i Jesosy manoloana an'ilay vehivavy kananita plus exactement any amin'ny filazantsarany Marka dia hoe vehivavy Syro-Phénicienne. Rehefa nangataka ity vehivavy ity hoe mba vonjeo ny zanako fa ampahorian'ny demonia dia tohatra ny valy teny anavina ny valy teny Jesosy. Toa ohatra ho iaho. Nozy Jesosy hoe non, tsy tsara manome ny mofonjaza ho an'ny alika. Mafy be ne zany. Io misy renim-pianakaviana mipopopopo mitotototo ao anatin'ny fahoriana satria marary zanaka ary fatatsika tsara zany hoe marary zanaka zany fa tena marary ny ainao zany mahatonga anao hitotototo dia valy teny Jesosy anefa dia hoe tsy tsara manome ny mofonjaza ho an'ny alika kely. Ny mampitaha ny olona amin'ny alika kely raha ho an'ny malagasy indrindrandrindra ho an'ny faritra atsimo iny dia opa zany. Ary ho anay any amin'ny faritra sud-est sy atsimo Ray Manontolo iny dia mahafaty ombray zany satria manamboa razana.
azo mino fa tsy lavitra an'izay koa satria ny kolotsaintsika tatsinanina mitovitovy daolo na ny afrikanina na ny faritra azia na ny faritra misy an'israely iny a zava-padiny liky fa manino jesosy no ny teny izany hoe tsy mety raha manome ny mofonjaza ho an'ny amboa kely. Jesosy tia zaza ve dia anao fiteny ohatry zany? Jesosy zay azo lazaina hoe sarotiny am'izany indrindra hoe raha mana fotoana ny ray am'ireo madinika kely zay mino areo ianareo de izao no azo anareo fa manino. Ny andiny faraky amby roapolo dia ahitantsika ny valiteny sahady azo ahitana taratra moa zany averiko vakila ny andiny faraky amby roapolo dia niala tao Jesosy zany hoe teo aloha zany de nakany amin'ny faritany ny Tiro sy Sidona ozy izy zany hoe any amin'ny tany jentilisa Jesosy eto no miresaka fa tsy ao amin'ny jiosy. Important be zay marquage géographique zay. Avy eo fanampon'izany ilay vehivavy zay mitaraina am' Jesosy atao Kananita. Tsy jiosy zany. Syrophénicienne zao zay zay filazantsara marika. Roa zay. Ireo marika roa lehibe ireo de fa azotsika azahoana hevitra ny atao hoe ny vesatra ny anton'le antsoantson'le vehivavy hoe mandrafo amiko ry tompo zanaky Davido. Zany hoe tehiteny le vehivavy hoe fantatro fa tsy manana droit raha masyrofénicienne tsy ao anatin'ny ankolafy jiosy fantatro fa tsy manana droit amin'io asanao io satria mbola apetrakintsika fa mbola teo amin'ny faritra ny jiosy ny asa Jesosy kanefa dia mitalaho anao ao raha ilaina handadilady aminao toy ny alika mihitsy aza raha azo atao ka izay no avonjany zanako dia tsy mampaninina zany. Fantatro ty vehivavy ity zany fa tsy legitime mialatsiny amin'ny teny vary aminanana zany hoe tsy mananjo hangataka am' Jesosy ity vehivavy ity satria syrophénicienne ka raha manatona an' Jesosy izy de tsy manana na inona argument hoentina andresena lahatra an' Jesosy mba hanekeny Jesosy ny fangatahany ohatra hoe mba taranak'izy izy tsy taranaka tsy jiosy izy tsy manana parenté spirituelle jiosy tsy manana mérite tsisy hoe inona ny mba hoe nahavita zavatra beaka handeha hangataka sao de mba azo valiny ihany satria mba manana mérite ihany tsy misy teny fikasana ho azo koa aza fa na eo ary zany rehetra zany tsy ao anatin'ny fanekena jiosy izy tsy manana mérite izy tsy manana na inona izy dia sahy izy ary eo indrindra ilay tiako atongavana sa izy nangataka faveur am' Jesosy tsy droit ny fanasitranana ny zanany fa faveur. Averiko tsara iletika ao anatin'ny lohantsika mianakavy tsy manana droit hangataka na inona am' Jesosy ity vehivavy ity noho no maha syrophénicienne azy fa nangataka faveur. Inona ny mahasamy hafa an'ireo teny roa reo? Ny manana droit de hoe zaza zao manana zom-pirenena malagasy dia ny droit rehetrarehetra sitrahako amin'ny maha malagasy dia azoko tsy angatahako fa droitko. Ny droit dia tsy angatahana fa atolotro. Ny faveur kosa dia italaona mba meo faveur rangaha mba meo service mangataka service aminao aramoseha faveur zany hoe miankina amin'ny sitrapoko raha te hanome anao a de manome tsy misy pression azonao atao amiko hoe anka izy kosa ne mba navita be teo amiko e izy kosa ne mba natolotolotra izy kosa ne mba mendrimendriky andao ary ty droit zany fa ny faveur de zao misy olona mihitsy aza tsy mendrika omena an'le izy satria le olona tsy misy ilana azy
le olona tsy alehany, le olona mandreraka na mijery azy aza satria olona makamo kanefa omeko ihany izy, zay le atao hoe faveur manakaikaiky ny atao hoe grâce, mitovy moa zany ny atao hoe grâce faveur. Noho zany mila mazava amitsika zany ny atao hoe faveur, ny grâce na ny fahasoavana. Ny fahasoavana tompoko dia hoe atolotra maimaim-pona na satria tsy mendrika anao, satria ianao tsy mendrika, satria ianao ratsy, satria ianao mpanota, satria ianao nivadika amin'Andriamanitra, satria ianao rebelle amin'Andriamanitra, dia omenanao ity faveur ity. Tsy logika zany a, tsy logika zany. Zay le izy. Ao koa tsy fantatritsika kristiana tsara toe grâce, be debe ny kristianina mitory grâce na fahasoavana, fa fahasoavana tsy mety isy akory fa mérite. Ohatra zany hoe rehefa tena manao an'izao ianao dia omen'Andriamanitra anao io, rehefa tena manao an'izao ianao dia azonao io, mérite zany fa tsy grâce. Fa zany grâce zany de zao tsy manakambara anatria anao a Jesosy, tsy manakalahatra eo alohanao a Jesosy. Je suis personne, tsy alehany aho, tsisy fotony aho, kanefa sahiky ny mangataka aminao hoe vonjeo aho. Zany natao hoe grâce. Ity vehivavy ity raha tonga anatrehany Jesosy, tsy tonga anatrehany ao anatina fiheveran-tena ho zavatra na prétention, fa nandrasany amin'i Jesosy de inona? Famindrampo, pitié, faveur ho azy. Ny filazany hoe ry Jesosy zanaky Davido, izay fatatsika fa hoe zanaky Davida zany titre messianika, de mbola manisy tsindrim-peo mazava ihany hoe tsy isany natao hoe ao anatin'ny fanekena abrahamika, ao anatin'ny fanekena izay nahazo teny fikasana izy satria kananita averiko tsara, kanefa de mbola eo zany tena ahitana ny atao hoe io ny natao hoe finoana, dia ny fahasahiany manao plaidoirie. Hainareo zany plaidoirie zany ohatra ny asan'ny avocat. Ny avocat dia mahafantatra presque 100% fa le olona solony vava io de meloka. Tsifiry reny affaire hitatsika raha zao tontolo zao, terrorisme na eto Madagasikara aza, de gagitsika fa maninona mbola misy avocat samy joro miaro reo olona tsy tokony arovana. Asan'olo izy voalohany indrindra. Fa izay le izy manao plaidoirie, manao plaidoirie ho any zanany ity vehivavy ity hoe fantatro fa tsy manakalahatra aminao ao Jesosy mandroana n'ity zanako ity, ho an'ity zanako ity, fa mangataka faveur aminao aho. Izany natonga Jesosy miteny hoe tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany teo amin'Israely aho. Le finoana lehibe tompoko, tsy le hoe mino aho fa hainy Jesosy ny zavatra rehetra, tsia, tsy zany natao hoe finoana. Ny finoana lehibe lazainy eto tsy hoe za dia manana fanantenana fa tsy maintsy hiova ny fiainako, tsia, tsy zany natao hoe finoana raha ity texte ity ny resahana. Tsy hoe mino aho fa mahay miracle Andriamanitra, tsia, tsy zany natao hoe finoana. Fa ny finoana eto raha ity texte atsika matotoko fa 5 andiny faraky amby 20 ka hatramin'ny 9 ity no jerena de zao hoe mino aho fa na de tsy mendrika azy aho dia afaka manantena fahasoavana amin'Andriamanitra ihany. Io no finoana. Mino aho, mino ny fahamorampon'Andriamanitra aho, manantena ny fahamorampon'Andriamanitra aho, manantena ny faveur an'Andriamanitra. Izay sisa no andrasako, fa raha izaho ihany, izaho raha manatombotso zao ka raha andeha ho eo anatrehan'Andriamanitra, inona ny mba ho lazaiko eo anatrehan'Andriamanitra mba henona? Tsy misy. Zaho naterabe vavy ka votom-pahoriana foy andro, zaho mpanota matevin-koditra hoy Paoly apôstôly hoe raha misy mpanota de za milohany, ka inona no lazaiko eo anatrehan'Andriamanitra raha hangataka aminao? Tsy manakalahatra aho, fa matoa aho sahy mijoro eto alohanareo am'izao fotoana zao,
tamitafy an'ity lamba fotsy ty tsy hoe kory zany ho iza matoa sanjoro mitondra ny tenin'andriamanitra tsy midika mihitsy hoe za milafatra fa nandrana fo zay lay izy ary famindrampon'andriamanitra io no anteherako io no sarangotako io no reharehako tsy ny zava-bitako no reharehako tsy ny performance spiritueleko no reharehako fa ny famindrampon'andriamanitra io no mahatoizao ahy hoy ny soratra masina io no atonga n'ilay vehivavy ny talao hoe tsy manan-kalahatra aminao aho fa mamindrafo amiko zay le izy ry jesosy zanaky davida o mamindrafo amiko de niteny le jesosy hoe zany hoe tsy mety raha omenany hoan'ny alika kely ny mofon-jaza ene fantatry zany ozy fa na de misombotsombony latsaka amin'ny latabatry ny tompo ko aza de hoan'ny alika ty nitenenina de hoe je sais que je n'ai pas le droit fantatry fa tsy manan-jo ao fa izaho miandrandra aminao ihany bravo vo jesosy tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany ao zy ina zany le finoana lehibe de ny fanekenao ny mahatsinitsinina anao aloha zany natao hoe finoana la foi c'est accepter que nous sommes faibles d'abord satria rehefa manaiky anao hoe tsinitsinina dia zay anao vo afaka manatsotra ny tananao hoe omeo aho tahaka ny zaza tsy manana argument ohatrana ny ray aman-dreny izy fa rehefa noana izy de ny tanany maloto avy milalao fotaky iny misokafany tsy mieritreritra kory izy andeha anasa tanana aloha fa vao mahita ny dada sy mama izy de meo mofo ah c'est ça la foi tsy mandalo saina kory hoe za ty ve zao mba mendrika azo an'izany mofo zany tanako raha feny fotaka za ve zao de mba omeny dada zany vo avy naditra omaly na vo afaka adiny ray tanareo zazakely vo avy nanao betizy izy vo avy nitratra nangalapinana izy fa sany izy mbola makeo amin'ny mamany eo amin'ny dadany dada nona c'est ça la foi ny finono ty zaza ty zany de hoe za raha mangataka amin'ny papa tsy nohony ditrako tsy nohony fahendreko fa noho zaho zanaka zay c'est toute la différence problème anefa ntsika kristianina rehefa manatona an'andriamanitra na ao amin'ny vavaka na amin'ny toe-pontsika dia inona ny toe-pony olona manatona an'andriamanitra de ny performance ny fadihanao no zany dia ho azoko ny valim-bavaka zaho navita be ho amin'ny asan'andriamanitra no zany dia mendrika ho aty andriamanitra zaho navita ny tisy ty azafady andriamanitra tsy mifonctionne amin'ny tisinday fa mifonctionne amin'ny famindrampo eto zany dia mazava ny afatra tsy resaka hoe pouvoir hoe hain'andriamanitra ve ny manao ny zavatra rehetra tsy zay ny zava-dehibe eto tsy le fahaizany jesosy manasitrana n'lay lehilahy demoniaka no zava-dehibe fa ny hoe vouloir mety ve izy raha eto ny texte eto zao hoe fantatry ty vehivavy ty fa tsy mananjo izy angataka fa dia ny famindram-pony jesosy no nandrasany havako ny sary zay omeny ty texte ty atsika ny atao hoe grâce na ny fahasoavan'andriamanitra dia mampiseho hoe zavatra mitobaka any amintsika tsy maintsy ao anatin'ny atao hoe ao anatin'ny faneken'andriamanitra tsika kanefa ny io zany faneken'andriamanitra io dia zavatra mitobaka tanareo le hoe ny kapokako feno dia feno ny grâce zany raha atao compte dia surabondance tanareo le hoe mofo sendra latsaka teo amin'ny latabatra tompo zany hoe be loatra le sakafo ambony latabatra zay le sary asehony Matthieu eto dia tsy laninanina le hanina eo ambony latabatra hanika voky hatramin'ireo bibikely ao an-trano izay sary izay no ampitahin'ny Matthieu hoe ny fahasoavan'andriamanitra dia tsy laninanina ary mitosaka ty amintsika ka izany no andrandratsika ny fahasoavana
izao texte zao koa dia mampiseho mazava koa nefa na de eo ara zay fahasoavana zay dia tsy maintsy hoe le teny Jesosy azavaiko am'izay fihinana tonga Jesosy ny teny hoe tsy ny raha narafa-tsainy amin'ny ondro very amin'ny Israely aho avonavona ve zany tsia ny teny Jesosy lazaina de zao na de Andriamanitra be fitiavana ary izy ary tena be fitiavana tsy azon'Andriamanitra atao koa nefa ny manao ny atao hoe laksisme hainareo zany laksisme zany hoe baranahana tsisy lalànany fa mandeha gona fotsiny am'izao non Andriamanitra ny filaminana Andriamanitra fa tsy Andriamanitra ny fikotranana fa izao tsy maintsy ao anatin'ny atao hoe fanekena ihany zay ao ambany faneken'Andriamanitra no mahazo zany fahasoavana zany kanefa io fanekena io dia misokatra ho an'ny olona rehetra fanasana zany nataon Jesosy zany ilay vehivavy eto zany hoe arao tsara le jeu de mots an Jesosy eto tonga le vehivavy meo aho vonjeo ny zanako fa marary fa le teny Jesosy zaho izy tsy afaka hanome ny mofonjaza ho an'ny alika zany hoe de aveo le vehivavy tena hoe eny tompoko fa na ny alika kely aza de mihinana zay sombotsombony latsaka amin'ny latabatra ny tompony arao tsara le non-dit ao ambadiky zany teny Jesosy zany hoe teny Jesosy tenina de zao miakara eo amin'ny latabatra ianao fa omeko voninahitra miaraka amin'ny olona rehetra la preuve rehefa aveo tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany teo amin'ny Israely aho nasandrany Jesosy le vehivavy devant tout le monde teo alohan'ny fariseo mpitondra fivavahana teo alohan'ny rejiosy milaza azy legaliste mpanaraka lalàna arabaky teny nasandrany Jesosy ambony le vehivavy hoe ity no référence tsy avelako amin'ny fitoeran'ny alika ianareo mantsy an'le vehivavy zay tiany tenenina fa ny place d'honneur mihitsy nomeko anao dia nasandrany ilay vehivavy havako zany koa no afatra ao antsika amin'ity maraina ity mety nataon'ny olona anjorom-bala ianao mety tsy tafiditra ao anatin'ny critère ny mpivavaka ianao hoe raha ton'ny olona tony kosa tsy natao azo ny lanitra tsika kristianina mantsy mahay vava loatra tsy ny loatra reny no any an-danitra fa izy ianao no hamaritra an'izany izy ianao fa azadiny fa ozy Jesosy ny vehivavy janga sy ny mpamoretra ny alo lalana anareo any an-danitra fa ty vehivavy ity kananita serofenisiana mipetraka amin'ny fitoeran'ny alika satria zay le teny eto de ozy Jesosy hoe tsy anaka tsy afaka manome hanina ho an'ny alika aho fa izao raha te hihinakanina ianao avianao asandratro eto ambony latabatra c'est une invitation ho ampiakarina voninahitra ohatrany fanaony malagasy be deaibe rehefa misakafo izy ao an-trano dia ery amin'ny latabatra place ery amin'ny latabatra ny tompotrano sy ny vahiny manakaja de ny piasa any an-dakozia ny mihinan-kanina n'est-ce pas ary non seulement ny an-dakozia izy mihinan-kanina fa misy ara sasany mahavita manao hoe sakafo zara fa sakafo nomena ampiasa izy mianakavy mihinan-kena ohatran'ny mialatsiny am'le fiteny ohatran'ny biby voky ohatran'ny inona mihitsy ara vokatra ny ambavorony lay piasa ao ambadika na mety fianakaviana koa ara de seconde zone tsaramaso hoanina atao koa ohatrany izy mba ho azahoanareo le tiany Jesosy atao eto dia imagineo zany hoe tonga zany le piasa na le fianakaviana sa mba te hihinan-kena patron de ozy patron tsy azoko atao ny manome hena ho an'ny olona any an-dakozia tsy azoko atao ny manome sakafo tsara ho an'ny olona any ambadika any fa raha te hihina-kena te hihinana sakafo tsara avia mipetraka eto amin'ny latabatra zay ndikany zany hoe tsy mifanasitranana n'ilay zanak'le vehivavy serofenisianina loatra no tena importante am' Jesosy eto fa ny hoe noravany Jesosy ilay efitra manelanelana azy manelanelana hoe misy ny eritreritra azy VIP ara-panavy ary misy ny eritreretina hoe seconde zone be lehibe ny manana fiheverana an'izany
fa dia nampiakariny Jesosy eo amin'ny latabatra izy hoe mendrika anao zany tsy mendrika anao noenao tsara fa zaho mihitsy no manandratra anao. Hafatra ho antsika amin'ity alady maraina ity zany dia zao hoe manana hanoanana famindram-po. Io no tokony tsy hoe tokony anatsika fa io no entitsika anaty an'Andriamanitra. Dia ozy izy ny teny any amin'ny Matthieu lay béatitude lay lisitra hoe sambatra dia hoe sambatra izay nona sy mangetaheta fahamarinana fa izy no rokisana. Ny hetaheta sy famindram-po tsy tonga anaty an'Andriamanitra amin'ny avinavina isika, tsy miseho anaty an'Andriamanitra eo amin'ny avinavim-panahy satria tsika manana mérite, satria tsika navita zavatra be dia be. Averiko foana io fa tonga eo anaty an'Andriamanitra miaraka amin'ny tanam-polo aho, tsy manana na inona na inona fa tahaka an'ilay vehivavy ty fotsiny hoe re Jesosy zanaka Davida ao manondrafo amiko. Vonahitra ny ao an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaksika. Sotranao zay Jesosy eo noho izany afatra nomenao anay tamin'ity maraina ity zany. Nampatsiahivinao anay tokoa fa na dia manana zo angataka ary zahay dia tsy manana zo hitaky na inona na inona. Iza moa zay no hitaky aminao? Iza moa zay no hibaiko anao? Iza moa zay no hanery anao? Iza moa zay no anao chantage affectif aminao? Fa tahaka an'ity vehivavy ity hoe mamondrafo amiko. Saotra Jesosy. Amen. Raha soatsika rehetra samita in'Andriamanitra tompoko.